tambazotra tserasera Facebook, malagasy telo tapitrisa mahery no mampiasa azy. Tsy roany mandidy, lasa fitadiavam-bola amin'ny fanendrika indrian'olona onan'olana. Fanakiana ny vondrona Europiana momba ny fond routier, maharatsy toerana amin'ny Madagasikara eo amin'ny sehatr'ireo fananteneny. Tomboky lasy, tomboky vavy miarabanao manaraka ny fampalalam-baovao ny MBS ary manasanao ampanajana sy ampitiavana izahay iaraka aminay hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovao mahakasika ny fifidianana avy hatrany amboatsika ny fampalalam-baovao. Zary resaka ady vola sisa ny fifidianana sy ny firotsahan-kofidiana eto Madagasikara fa tsy foto-kevitra intsony hoy avy amin'ny antoko kintany Madagasikara. Faniliana ankolaka ireo antoko madinika ihany koa ny fampiakarana fanjakana midangana be ny sara-pandraisana anjara amin'ny fifidianana sy solombam-bahoaka. Didim-panjakana no nametraka izay sara-pandraisana anjara izay ka mbola tsy tara ny fanjakana raha ampianio mba tena anjakana ny demokrasia eto amintsika ho kosa i Julien Andriamorasata raha ny resaka tamin'ny Germain Nomenjanary sy Tahiry Aina. Folo tapitrisa ariary no soso-kevitry ny voamera maleo tena misana ny fifidianana ho antom-bola fandraisana anjara ho an'ny fifidianana sy olombam-bahoaka. Tonga teny amin'ny governemanta io tolo-kevitra io ka dia nanapa-kevitra ny mpanatanteraka fa nampitomboana avy roeny izany hoe 20 tapitrisa ariary ny antom-bola. Mampametra-panontaniana ny maro hoe tsy ny senive no mahalala kokoa ny vola tokony olaniny ireo kandida mandritra ny fifidianana koa nahoana ny governemanta no mampiakatra izany ho an'ireo antoko politika dia vola no irotsahana olom-bofidy eto ankehitriny fa tsy foto-kevitra intsony. Zany zany tena mafy be, tena faniliana ny olo manan-kevitra itondany tarfanakara farany io zany io députation io amin'ny assemblée zany olo sahay amaky teny dolo tonga ao fa olo mpanao business na maky carrière de manambola de zay no lany député de sahay amaky teny dolo no ho lasa député illettré ao fa de député ny mpanambola no miambiasy politique zany ambiasy politique ny mpanambola sisy idéologie politique ny amin'izao fa izany manambola de iady amizay anao candidat zany hoe sisy ligne politique mazava zany sisy idéologie politique zao fa idéologie politique ny vola izany mpanambola nanomboka tamin'ny présidentielle teo zany izany mpanambola nampiakarina 1 milliard ny caution zao ndray 100 millions ndray ny députation de izany manambola zay sy manambola zany zao de aza amin'ny resaka politique misy na manakevitra za ampandrosoana ny firenena zany député zany tena akaiky ny vahoaka tokony amiraina ny candidature zany nefa izao zany nasarotiny tetika politika anglina anzay sy agnatin'ny pouvoir izany manambola moa de zareo agnatin'ny pouvoir zany mampanany zareo pouvoir mety aminay io 100 millions io ane ho averiny any cautionnaire raha maha 10% sy le mazahoanao 10% refa gnahitanao an'le 100 millions aka aloha ny zavada manahira raha tena fitiavan-tanindrazana no jereny dia fametrana ny foto-kevitra ijoroany olona no irotsahana sy fampanantenana amin'ny asa izay iandreketany no tokony itsarana azy hoy kosa ny mpandinika raharam-pirenena Julien Andriamorasata izay nanamafy fa ambony loatra io tampandraisana anjara io saingy mahagaga ny fanginan'ireo mpanao politika manoloana izany. Amin'izao fotoana izao dia tsapa tokoa fa be dia be le caution hoe be loatra le caution tadio tsara nge fa raha fiainana démocratique anankiray manaja an'izay lazaiko aminao zay le hoe zololombelona sy le liberté fondamentale de l'homme zay anisan'ny droit électoral anisan'ny zo fifidianana zany ny olona anankiray afaka milatsaka olona anankiray afaka mifidy zay le droit électoral actif et passif zany hoe raha ataonao be dia be zany le caution lafy loatra le caution dia tsy afaka milatsaka le olona hofidiana misakana zany ny filatsahany hofidiana zany ataoko hoe sakana zany zay amin'ny fampiarany ny zoany zany anankiray zay raha ohatra ka dia alina le olona ifidy ary dia voasakana koa izy satria le olona tiako ny fidiana tsy eo zany satria tsy manambola tandreo manatsara mihitsy zay le droit de l'homme zay amin'le droit électoral resako zay mahagaga fa dia tena tsisy manao réaction mihitsy ny acteur politique amin'ny ankapobeny na ny antoko politique eto Madagasikara nefa anjara andraikitra adidin'ireo antoko politique eto Madagasikara mba mitaky an'izany
amin'ny fanjakana sy any amin'ny seny hoe tena tsy mety tsony tsy rariny kosa fa mba jero ihany tsy mitondra firenentsika makaiza za amin'ny fampiakarana caution lafo dia lafo tahaka any amin'ny collectivité any amin'ny circonscription nge misy olona tena tian'ny olona mamy olona amin'ny hoditra mba tia hilatsaka izy fa tsy manana an'izany vola be zany fa rehetra etonao fa raha 20 millions d'ariary député anankiray tsy maintsy manana any amin'ny 100 tapitrisa izy zany amin'ny ankapobeny satria be deabe nykotsako tsy maintsy katony vao afaka anao anziatrika an'izany fifidianan'izany dia hoy mantsonantsika hoe dia ny olona ihany hoe mentena makaiza ary ty firenentsika ty fa tsy mansoa amin'ny firenentsika zany ary angaviana mihitsy raha mbola azo atao ny CENI sy ny gouvernement décret nge zany proposition CENI décret zany mbola azo vany zany zavatra zany mba ametrahantsika an'izany zany hoe socle démocratique zany hoe démocratie de Madagascar zany raha atao kazy tsotsotra dia mahatratratra any amin'ny 10 miliara ariary ny vola miditra ao anatin'ny kitabom-bolam-panjakana raha toka misy kandida hatrany amin'ny 4 fotsiny no mirotsaka ao anatin'ireo distrika 700 manerana ny nosy 220 anefa no isan'ny solom-bavambahoaka hoe ho anivony anteny mera-pirenena. Iroso amin'ny fifidianana ny antoko kitany Madagasikara antoko ao anatin'ny vovonana RMDM ho itabera Randriamanantsoa filoha nasionaly Androany tsy maintsy isy anefa ny fifampiresahana amin'ireo antoko ao anatin'ny vovonana firaisan-kina raha ny fanapa-kevitra tapaka tao anatin'ny antoko kitana raha ny fanazavany hatrany Germain Menjanary sy Tahiriniaina hatrany. Antoko manana ny foto-kevitra ijorony eto amin'ny firenena ny antoko kintana. Isan'izany ny fanomezana fahefana fen'ny fokon'olona izay fehezina ny hoe fokon'olona ny maso mandidy. Tsy izay ihany fa eo ihany koa ny fanorenana ifotony mba ho firenena tena maleo teny Madagasikara ary ny fampihavanam-pirenena. Tsy maintsy ireo antoko mijoro sy miray feo amin'ny foto-kevitra ijorony antoko no iarahany antoko miasa ka nahatonga azy ao anatin'ny vovonana RMDM raha ny fanazavany filoha nasionaly ny antoko Androany. Miomana hiatrika fifidianana solom-bavambahoaka sy ben'ny tanàna ny antoko ankehitriny ka izay tapaka no atolotra ireo mpitarika ao anatin'ny vovonana firaisan-kina raha ny fanazavana. Satria fantatsika tsara fa ny antoko kita dia membre ny RMDM. Ny lehibe ny RMDM anakoa na i Marc Ravalomanana zany na i Razavapiana dia iroso amin'ny fifidianana députation. Zany rehetrarehetra zany izy ny antoko kitana sy misy mifandinika amin'izany olona anakoa zany inona no atao ity fanapa-kevitra ity zany doentinay any amin'ny zareo lahy zao fanapa-kevitra ny antoko kitana ka sy misy ka satria ny antoko kitana membre ny RMDM doentinay any ohatranay izay zao zany amin'ny communal zay matavaka eo Manakara dia adevitra zany zay hoe mba gnanay zany botoagnan'ny alliance Manakara amin'ny ben'ny tanàna satria efa famomana be matanjaka be zany antoko kitanao Manakara sy dia efa nahomana ohatrany amin'ny commune ny Farafangana reny BDB ny amin'ny communal reny matanjaka ny antoko kitanany dia eo angatany mby ity ny candidanay ohatry amin'ny commune Farafangana ambanivohitra reny amin'ny sud-est igny zany any Tuilara ohatran' zany koa any Masanga any amin'ny fahatany Sofia igny BDB fahatany Sambava Sambava any ambanivohitra Sambava igny amin'ny communal matanjaka dia izany dia hevitra hoentinay zany amin'ny alliance ao bitinganay mba toagnanareo le tena izy aloha zany ataoko kitany dia tokony sy miala amin'le zavatra nitakiny collectif de candidats tamin'ny présidentielle dia nanapa-kevitra ny collectif de candidats sady nanapa-kevitra ny lohan'ny RMDM anakiroa dia izay no idena hevitra eto ahoana ny fanapa-kevitra ny zareo reny ahoana ny hevitra ny antoko kitana amin'ireny fanakapa-hevitra ny zoralahy hoe sy mandasaka da communal sy ny députation. Tsy azo avela ho toy izao ny firenena ary izany no antony fandraisana anjara. Manana kandida ny antoko tamin'ny fifidiana rehetra ny taona 2024 fa noho ny firaisan-kina ho an'ny tanirazana no antony ombonana amin'ny vovonana firaisan-kina izay mitovy fijery amin'ny antoko ankehitriny hoy ny mpandrindra nasionaly. Raha volamena no ananantsika atao ahoana ny volamena ahatonga ny olona rehetra hanana tombotsoa amin'ny alalan'ilay volamena.
bois de rose ny ananatsika atao ahoana le bois de rose hananany olona tombotsoa amin'ny alalany bois de rose za mieritreritra zahay ato anatina tokokitana fa tsy tokony hisy fahoriana sy fijaliana zany eto Madagasikara raha ohatra ka tateraka lay foto-kevitra hoe miainga avy any amin'ny fokon'olona ny fitantanana le firenena tsisy olo tokony mahantra zany arindra fotsiny le izy hoe bois de rose anaovana fahasalamana ohatra zany volamena anaovantsika lalana ny arenandranomasina anaovantsika fampianarana ny fanampiana avy any ivelany anaovantsika fotodrafitrasana tsy misy olo mahantra zany eto fa tsy mirindra ny fomba hitantanana ty firenena ty anyka na ny arenantsika any ambanin'ny tany na ny karazana vato samy hafa io tsy ina tokony ampijaly atsika ary ny rao le izy ataovy miainga avy amin'ny fokon'olona anontany io le fokon'olona inona ny zavatra ilainy inona ny zavatra mety ao aminy hataony fokon'olona ahoana moa zany hieritreritra hoe olona ny aminay atsimo agny ranga te kere teleferiky ndesanao aminy inona ny hainina teleferiky zao hainy de taka ny fitantanana ohatran'izay iresanay zay mampiavaka an'le atokitana hoe ny hevitry ny fokon'olona aloha no entina ampandrosoana an'ilay firenena no mafisin'izy ireo fa noho ny fandaminana dia tsy maintsy ho voafetra ny kandida atodotry ny antoko ho an'ny fifidianana rehetreny mbola isy raha teo ny tsy maintsy ho fandaminana amin'izany amin'ireo antoko izay mivondrona ao anatin'ny vovonana firaisan-kina izay miray foto-kevitra amin'ny antoko-kinany Madagasikara ankehitriny raha ny fanazavana trany. Maharatsy toerana amin'ny Madagasikara amin'ireo firenena misy 20 mahery mpikambana ao aminy sintina lakolosy nataony vondrona Europeana manoloana ny fitantanana sy ny makasika ny momba ny tahiry ny fikojana lalana na ny fond routier tamin'ny fanjakana malagasy ny tranga tahaka ireny no antony takin'ny fanoherana amin'ny mangarara sy ny fametrahana ny tany-tandalana teto ka mba andanina ny volam-panjakana araka ny tokony ho izy hoy ny mpahay manokana ny fitantanan-drara-panjakana Julien André Mandrasata Germain Menjanary sy Tahiriniana Atrany. Raha ny antotam-bola nivoaka dia mahatratra hatrany amin'ny 7.7 miliara ariary no volany natokana ho an'ny tahiry ho fikojana ny lalana na ny fond routier ho an'ny taona 2024. Antotam-bola izay nivoaka tao anatiny teti-bolam-panjakana. Rehefa $10 miliara kosa no fanampiana ara-bolana subvention avy amin'ireo firenena avy any ivelany. Isan'ireo nanatontana vola be ho amin'ny faramboaran-dalana eto amintsika ny vondrona Europeana tamin'ny alalan'ny banky Europeana ho fampiasam-bola na ny BEI araka ny fanazavany ny masoivony. C'est bien de construire des routes. Mais nous, en tant que partenaires qui avons contribué à améliorer le réseau routier de Madagascar, qui est loin d'être suffisant, nous sommes régulièrement frustrés de voir que depuis des années, le fonds d'entretien routier n'a pas les moyens d'entretenir ce réseau. Si vous n'entretenez pas avec l'entretien courant les routes, vous avez des routes qui durent 5 ans. Or, elles doivent durer au moins 15 ans. Et honnêtement, ça n'aiguise pas l'appétit des partenaires quand on voit que les routes ne sont pas entretenues pour de nouveau mettre des centaines de millions sur la table pour financer de nouvelles routes. C'est à fond perdu. Ça, c'est un problème crucial qui ne pourra être résolu que dans le problème d'ensemble des arriérés de l'État et des arriérés des pétroliers et de la mise à disposition du fonds routier pour qu'ils puissent entretenir les routes. Firenena maro no vondrona ao anatiny vondrona Europeana manahirana ny toeran'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha toka ny fivondronana firenena avy any ivelany toy ireny no mametraka fanamariana ho an'ny firenentsika indrindra fa ny famaditsim-bola omeny hoy ny mpahay manokana ny fitantanan-drara-panjakana Julien André Mandrasata. Déclaration universelle des droits de l'homme navoaka ny Nations Unies en 1948 firenako fitivity sy le charte africaine des droits de l'homme de peuple navoaka ny Union africaine zany tamin'ny 1980 ilazana amintsika zany fa ny état de droit dia fanjakana manaraka an'ireo fipetrao fanjakana manaja an'ireo fipetrao ary fanjakana ihany koa miady amin'izany risoriso corruption zany sy miady amin'izany tsy fandriampahalemana insécurité hoy ny famadana état de droit ka raha miresaka anareo zany manamarina ny Union européenne zany vondrona européenne fa misy zavatra tsy mety loatra fitantanana an'ireo famaditsim-bola ataony eto Madagasikara dia milaza aminareo zany fa fa manomboka tady hena fitokisana mpamatsy filerisam-pirenena amin'ny Madagasikara
misy fiatraikany lehibe zany satria nge raha ohatra ka ny tetibolina nge ampiasaintsika nge dia milaza aminaroa fa mbola any amin'ny 70 75% no any dia mbola famatsim-bola avy any ivelany zay raha tokony mitandrina ihany tsika ny firenena rehetra zay miara-miasa amin'ny mpamatsy vola resam-pirenena amin'ny banque mondiale ny FMI zany ny Union européenne anatin'izany satria mety misy fiatraikany koa satria ny européenne ozy matsoanareo hoe misy 27 États miaraka amineo dia raha hita fa misy mamemby zay mihaino zay fitokisan'izay mifiatraikany zany mifandraisantsika amin'ireo firenena samy firenena indray zany zay tia Allemagne angeo anatiny Italie anatin'izany Portugal Frantsay sy ny sisa anatin'izany Union européenne zany zay no mahatonga hoe tokony mitandrina ihany tsika amin'ny zavatra tahaka ireny zany fa somary misy fiatraikany aty amin'ny fampandrosoana ny firenena zany amin'ny akapobeany tiako resany ilaina nge mindram-bola ary tsy afaka hiteny mihitsy ianao hoe tsy ilaina mindram-bola mbola ilayntsika zany satria tsika mbola marefo ary mivola indramitsika amin'ireny bailleur de fonds reny nge kely nge ny intérêt an'ireny raha ampiasainao tena marina le izy anatin'ny mangarara ho ateo anatin'ny tena recommandation hapetraka ireny mpamatsy vola reny tafavoakotsika tsy hoentiny ampipoka hoe tsy ilainy reny fa ilainy reny fa fotsiny hoe mila mangarara ianao mila mahay mitantana tsara ianao anatin'izay ary zay ny tombotsoa ampirenena zany tokony ho jeren'ny mpitondra raha tsy ahivina dia efa isan'ny nametraka fanamariana ka antony takina ny fampianana ny fandaniam-bola amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI nandritra ny fitsidihana nataon'izy ireo teto iray volana lasa izay ankehitriny dia maneho ny heviny koa ny vondrona Europeanina maneho ireo rehetra ireo fa somary sahirana ny fanjakana malagasy manoloana ireo mpamatsy vola vahiny fa mitakiny sy ny fifidiana madio arak'endrehetra sy atao anatin'ny fitoniana ny masovony Allemagne raha nitafa tamin'ny mpanao gazety tetsy amin'ny trano fonenany masovo tetsy Ambatoroka androany misokatra ihany koa ny varavaran'izy ireo sy ny fiaramasa amin'ny sehatra maro lafy raha ny fanambarana hatrany tady baovao ny Ando Miaratina sy ny Arotanjona mitodika aty Madagasikara ny mason'izao tontolo zao ady hevitra goavana teto amin'ny firenena ny 2 novambra 2024 no makaty ny resaka fifidianana taorian'ny fanatsika fonana nataon'ny vondrona Europeanina izay nahitany tsy fahatomombanana nandritra ny fifidianana ny fandimby hatramin'ny 2024 nanamafisany tsy fisiany fangararana amin'ny fanatanterana ny fifidianana ka nairana hatrany ny fitondram-panjakana nanamafy fomba fijery no masivony Allemagne ary nilaza fa hijery akaiky ny fizotry ny fifidianana solombavam-bahoaka sy be ny tanàna amin'ny fifidianana manakaiky vahoaka azy azo atao ny miara-miasa raha toa ka voaady ireo fepetra rehetra amin'ny fifidianana madio sy mangarahara ary andraisany rehetra anjara. Observons la préparation des préparations et le déroulement de ces sélections avec beaucoup d'intérêt comme la communauté internationale en général. Comme nous avons fait avec les présidentielles aussi, notre position est claire comme aux présidentielles, ni ingérence, ni indifférence. C'est le peuple malgache qui élit les députés de l'Assemblée nationale. En même temps, j'ai dit que nous souhaitons aussi que ces élections se déroulent d'une manière démocratique, inclusive et transparente, et dans un climat apaisé. Je trouve aussi que c'est important. Sur la question du financement de ces législatifs, l'Allemagne a déjà donné une contribution financière significative au basket fund géré par les PNUD pour les présidentielles. Le gouvernement n'a pas encore demandé à l'ambassade d'Allemagne de donner une contribution financière. Dans le cas où le gouvernement soumettra une telle demande, on va certainement examiner ça avec beaucoup de soin, comme amis et partenaires. Mais c'est trop tôt de donner maintenant une réponse définitive. Ankoatra ireo, fiara-miasa maro no iarahan'ireo tonda manatanteraka, isan'izany tontolo iainana, ny kolotsaina, ny fandraharana sy ny sisa. An'olo-tanàna manokana ny mpiasa malagasy Allemagne, toy ny firenena Europeanina rehetra nitondra takaitra vokatry ny valanaretina Covid-19, manokatra ny varavarana ho an'ny firenena-kafa ihany Allemagne. Misy ny tolotrasa maro atolotr'izy ireo ho an'ny malagasy liana amin'ny asany ivelany, voakasika izany ny fahasalamana, ny sakafo, ny setry fizahantany sy ny indostria.
Eo amin'ny vaovao mahakasika ny toe-karena kosa indray fa tiantoka tanteraka no ateraky ny fahatapahan-jiro izay miverina amin'ny tanjany sy ny amafy tato anatin'ny iray volana izay. Saika maneran'i Madagasikara dia tsy misy izay tsy mikaikaiky sy mitaraina vokatry ity olany delestage izay tsy ahitany fanjakana vahaolana ity. Mandohalika ny toe-karem-pirenena ankehitriny vokatry olany angovo eto Madagasikara io. Fanadihadiana ataony Asina Andriamalala sy Manu Randriamalala. Miverina ary miamafy indray ny fahatapahan-jiro manerana a Madagasikara, anisan'izany eto an-drenivohitra. Oratelo farafahakeliny izay fahatapahan-jiro izay ho an'ny faritra maro eto an-drenivohitra. Tsy misy fanazavana avy amin'ny JIRAMA fa efa tsy mahagaga am-panjifa intsony ny fahatapahan-jiro rehefa avy ny orana ary tsy favao am-panjifa ihany koa rehefa maina ny andro. Misy foana ny alaolana toy ny tsy fampindrano manosika ny milina mpamokatra herinaratra. Ankehitriny tapaka foana ny jiro amin'ny vanim-potoana rehetra na fahavaratra maberotsakorana na lohataona na ririnina. Miatraika amin'ny vatana amin'ny toe-karena Madagasikara nefa fahatapahan-jiro lava io raha nambarany mpahay toe-karena satria miembotra avokoa ny mpampiasa vola vahiny. Eny, hatramin'ireo orinasa malagasy aza dia hikatona tsy fidiny vokatry ny vesatry ny famoronana herinaratra ho azy manokana. Io climat d'investissement io misy paramètres vitsivitsy ao anatiny. Isan'izany ny stabilité politique, ny contrôle de corruption, ny efficacité an'ny administration, fa indrindra ny resaka énergie. Rehefa milamina ireo paramètres vitsivitsy ireo dia azo lazaintsika hoe mihatsara ny climat d'investissement, fa rehefa misy anankiray nitongilana amin'ireo dia miaratsy ny climat d'investissement. Mivilana izay vilany izay dia ireo fangaro rehetra reo nefany isan'ny ahafahantsika misintona mpampiasa vola ivelany na misintona ireo mpampiasa vola anatiny hampiasa vola eto ihany. Dia rehefa misy an'izay tsy fahampianara energia izay zany, lasa zany le hampiasa vola indrindra ny eo amin'ny sehatry ny fandrarahana, lasa tsy maintsy efa mieritreritra izy zany anatin'ny sandam-pamokarana coût de production, fa tsy maintsy i-prévoir hanisy stabilisation an'ny électricité any, amokarany électricité anazy manokana mba ahafahany miassurer an'ilay continuité an'ny production zany. Miamavesatra zany ny sehampiarina amin'izay fotoana izay nefany. Miatraika amin'ny vantana sy azo tsapain-tanana amin'ny fiainana andavanandro, indrindra fa ny toe-karena ny fahatapahan'ny herinaratra isan'andro. Dia ao anatin'izay rehetrarehetra zay misy fiatraikany eo amin'ny macroéconomie le izy mi-ralentit les activités de production araka le nambarako teo. Fa au niveau individuel eo amin'ny isam-batan'olona ihany koa dia misy fiatraikany le izy satria any amin'ny fampandrosoana lafiny fampandrosoana mihitsy indray no resahantsika. Ny fiarina tsirairay amin'ny isam-batan'olona, ny fomba fiainana mihitsy no lasa miova noho izay tsy fisina électricité sy rano zay, dia problème zany raha miresaka développement no resahana. Dia fa tiantoka zany io ho an'ny isam-batan'olona, ho an'ny toe-karena amin'ny ankapobeny, fa indrindra ho an'ny firenena ray manontolo raha ohatra ka mbola tsy mipetraka tsara izay structure fototra izay fototra mampijoro ny toe-karena zay dia ny sehampamokarana ny angovo izay. Mazava tsara. Tsisy question mazava tsara zay. Fidèle Randria Mananjara, mpahay toe-karena Pikaroka. Tsy ny ato an-drenivohitra irery ihany no mijaly vokatry delestage io fa manerana a Madagasikara. Vao ny herinandro teo no nirohatra nidina an-dalambe ny vahoaka tao Ambatondrazaka fa leo ny fahatapahan-jiro saika isan-kerinandro ny fitokonana eto an-drenivohitra. Ny any afatra avaratry ny nosy iny izao 30 ora tsy nisy jiro. Ny azo ambary dia potika tanteraka ny orinasa malagasy vokatra tsy fahaiza-mitata ny mpitondra ankehitriny na dia lazainy fa manome vola fanampiana 10 miliara ariary mahery ny fanjakana ho an'ny orinasa JIRAMA.
Eo amin'ny lafim-baovao ny fahasalamana kosa indray tsy misy rano etsy amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana na ny OMI raha ny fitarenana miely anatambazotra tserasera ny maraina teo. Efa ela no nisedry ity olana ity ny mpitsabo sy ny manana marary ao an-toerana raha ny filazana sy ny fanehoan-kevitra maro. Zara raha mandeha ora roa ny rano ao amin'ny hôpitaly ka hiazakazahana ny fakana rano rehefa misy sasakalina. Fanadihadiana ataony Ando Miaratiana sy ny Arotanjona. Misedra olana goavana amin'ny tsy fampindrano ny OMI, hôpitaly militaire Soavinandriana. Tsy vao izao no niaina tsy fampindrano ity tobim-pahasalamana ity fa efa matetika ary naharitra hoy ny loharanom-baovao. Na ny mpitsabo na ny marary velotaraina avokoa, indrindra eo amin'ny sampana misana ny fiterahana. Nanamarina izany ny fitarainana nataony nampanao politika iray niparitaka tao amin'ny tambazotra an-tserasera Facebook ny maraina teo. Ny tenany izay voatery ny vatsirano ho an'ny marariny no io olana io. Vetivety teo dia nanao toivakana ny fitarainana samihafa tamin'ny alalan'ny commentaire nataony manandrara na olon-tsotra na efa nitsabo-tena na ireo nanana marary tao amin'ity hôpitaly ity taorian'ity fampitam-baovao ity. Misy ireo milaza fa ny hôpitalim-panjakana rehetra mihitsy no efa tsy zarizary. Aleon'ny mpitondra manakana vaovao tsy misy fitaovana toy izay anatsara ny efa misy. Nisy mihitsy ireo nijoro vavolombelona fa mifoha amin'ny sasakalina sy amin'ny iray ora maraina maka rano hidiovan'ny marary sy mpiandry marary. Nisy ny fanamariana samihafa fa efa ho 3 andro tsy nisy rano mihitsy tao amin'ity hôpitaly ity ka kameo siterin'ny Jirama no nizara rano tao an-toerana omaly. Zara raha mandeha adiny 2 raha misy eo amin'ny 3 ora hatramin'ny 5 ora maraina ho ny fanazavana. Tsy lazany intsony ankoatra ny fomba fiasa mampitaraina ny mpanandrara. Tsy ny trano fiterana ihany fa voakasika ity tranga ity ny ankamaroan'ny sampana rehetra hatramin'ny toeram-pidiovana. Porofo ny fanehoan-kevitry ny maro fa mandroso i Madagasikara, mandroso amin'ny ratsy any amin'ny fiamorana trany. Fitsaboana nandrasany maro kanefa aretina no azo. Rano fototry ny aina no tsy misy ary niteraka tsy fahasalamana indray. Azosokajina olo ararana ny famatsindrano sy ny fandavirariana ireo fitaovana rehetra ilainy amin'ny hôpitaly lehibe tahakitony. Tsy lazaina ny vola miopampana alohan'ny manana marary. Misy ireo vagivavy fa miankina amin'ny fananana vola ny fitoezan'ny iainana tsy raha mitsabo teny amin'ny hôpitalim-panjakana. Na vita nanangana hôpitaly ny fanjakana saingy tsy ampy fitaovana. Rapintra ihany koa kanefa ny eo ambany maso tsy hita izay anaovana azy. Mampitondra faisana ny malagasy. Tsy nahazoana fanehoan-kevitra ofisialy ny mahakasika ity olana iray ity amin'ny OMI ity raha teny an-toerana izay ny maraina teo. Tsy maintsy ilana fahazon-dalana mialoha ihany koa ny fakana fampitam-baovao amin'ny tompona andraikitra raha ny fanazavana. Fa mampakapeo manoloana ny sary sy ny horonan-tsary miparitaka tany tambazotra tserasera ny zanaky ny faritra Antala horonan-tsary izay maneho ny zava-misy iainan'ireo mpianatra any amin'ny oniversite Antsiranana nandritra ny fitsidihana nataon'ny ministera ao an-toerana azy ireo. Tsapa ho Eliana Bezaza fa sy mbaina tanteraka ny fampianarana ny zaza malagasy. Fanadihadiana nataon'ny Germain Menjanary sy Tahiriny Aina. Tsy voafonja any Tsiafa na eny an-tany mora akory ireto fa mpianatry ny oniversite ao Antsiranana. Raha ny fanamarinam-baovao natao dia manodidina ny 220 izy ireo no mipetraka ao amin'ity efitrano ity. Mifandimby matory ka manomboka amin'ny 7 ariva ny andiany voalohany dia mifoha amin'ny 12 alina ary dia matory indray ny andiany manaraka. Tahaka izany foana no atao mandra-maray ny andro. Olona 5 no matory ambony ny fandriana superposé ary 4 kosa no ao ambany. Izay tsy mahazo fandriana aloha miary tory mandra-pahatonga ny ora anjara fatoriana raha ny fanazavana. Mafijaly ato fa ny midimby zahay mandry ndraiky manomboky 7 heures ndraiky 11 heures zahay mandry avakeko mitsanga ny sanany ave mandry koa ny sanany zeky mandregny magnanjegny zahay ato. 121 zay jiaby mipetraka ato amin'ny trano. Kilometra carré. Kilometra cube izy io tô. Azay mbola mikonto le 121 zay mipetraka ato. Dimy mandry ambany 4 ambony. Manana ny hasiny sy ny ajany zanaka malagasy ka tsy azo ekena ny zavatra tahaka izao hoy ny olobe avy any amin'iny faritriny. Fasahiranana maro lafo no ataon'ny ray aman-dreny tantsaha vao afaka mahatafavoaka zaza iray ho any amin'ny oniversite. Kanefa dia izao no miseho rehefa eny amin'ny oniversite ny zaza. Tsikatra hoy Eliana Bezaza fa inina simbaina ny tanora malagasy.
ny zanakay dia nikolokoloinay sarotra dia sarotra na fa ny ray aman-dreny na tafita ny zanany ho afaka baka. Jaly aneny tantsaha zay vao mahatafavoaka ankizy andeha hianatra ny université zany. Amidy ny omby, amidy hatramin'ny tanindrazana. Zay vao ravoravo hoe afaka baka ny ankizy. Nefa io ny zavatra miandry. Gadra tompoko ny zanakay, todika aminareo manam-pahefana rehetra eto Madagasikara mba ataovy mitovy amin'ny olombelona ny zanakitsika azo atao mitovy amin'ny andevo. Mandray sahandraikitra ianareo tena ataovy urgent fa tsy mety fady tsy mendrika zanaka malagasy zao zavatra mitranga izao. Tsy vitany hoe manao fanadinana baccalauréat amin'ny labozia fa rehefa afaka baka indray atao ohatran'ny biby, atao ohatran'ny gadra, mianatra milofo tena mijaly zay vao tafita. Voaka avy eo tsy misy asa, fanentana amin'ile diplôma ananana. Zany zavatra rehetra zany dia fanabadona sy fanagejana ny taranaka malagasy. Amin'ny andro taloha zany bourse zany sy olana mihitsy azo ara-dalàna. Maninona zao ampifilafilaina ny zanaka malagasy zay vao mahazo bourse anefa ny fiainany mijaly ohatran'izao. Ianareo manam-pahefana nefa manao fiainana milliardaire. Mitovy ihany ane ny fitiavanareo ny zanakareo alefanareo any ampita io sy ny fitiavanay ny zanakay aty amin'ny université ny Madagasikara aty. Fa maninona ianareo tsy mandrara ny zanaky ny madinika ohatrany tsy niteraka ianareo mamenatra zao zavatra ataonareo zao. Ny tao amin'ny université anatsiranany no nahitana sy nivoaka tahaka izao ny zava-misy fa azo antoka fa tsy mifanalavitra amin'izao ny fiainana eny amin'ny université hafa manerana any Madagasikara ho hiatrany ny fanazavany. Potika ny firenena, potika ny fiainan'ny malagasy, potika no avy ny firenena no ny ataon'ny fanjakana ho hiatrany Eliana Bezaza. Taorian'ny resabe momba ilay lalàna famaizana ireo olona voamarina fananolana dia tranga mampalahelo misy Antsoromandidy amin'izao fotoan'izao. Maro mantsy ny olona no manararoatra io lalàna vaovao io ka mandrahona izay olona hitan'izy ireo fa manam-bola ary lasa fitadiavam-bola ankehitriny ny fanendrikendrena olona iray ho nanolana ho ny fanazavany zanak'i Antsoromandidy. Malemo izy ndrafim-pitsarana ka lasa manjaka ny kolikoly. Fanadiadiana nataony Asin'Andriamalala sy Manora Andriamalala. Lasa fitadiavam-bola ho an'ny olona ny lalàna vaovao famaizana ireo tratranan'olana. Ho an'ny any amin'ny distrika Antsoromandidy, mateti-pitranga ny fanendrikendrean'olona ho nanolana ary mandrahona ny ampiakatra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana sy ampitandro filaminana irym-pisoloky raha toa ka tsy mamy vola izay takiny ilay olona endrikendrehany. Fa ny tena loza dia le tentative de viol na fikasana an'olana lasa mahazo vana amin'ny faritra maro, lasa bizina ratsy ho an'ny olona zany io satria tsy maintsy hoe mideha rehefa tratrin'io ka rehefa petahana an'io zany dia azo anaovana chantage hoe raha tsy mandohan'izao ianareo dia efa alefanay ny fitoriana. Maro be zany zavatra zany misy ny migadragadra ary tena io statistika io zany zay ny akamaroany fa ny fanolanana moa iny dia efa fanolanana zay ngamba tsy sy anome hoe rariny any mpanolana fa rariny izy raha azo ny saza ho azy zay manandrify azy. Misy ny adihevitra betsaka mikasika ny lay lalàna vaovao tsy dia hidirako lalina iny fa na inona sazy atao eto Madagasikara zany raha mbola tsy mipetraka tsara ny le fampiarana ny lalàna dia tsisy dikany ihany zany na ho voelohana ho faty io na ho vosiriny io na atao ahoana io dia ny zava-dehibe indrindra dia ao analohany isin'ilay fanjakana tan-dalàna zany hoe tan-dalàna zany hoe fitsarana tan-dalàna aloha voalohany indrindra mila apetraka ny rafi-pitsarana tena matanjaka eto amintsika zany mba hitarika tena fampiaran-dalàna araka ny tokony ho izy satria raha voagoragora ao zany dia no miteraka an'io tsy fanarahan-dalàna sy kolikoly isan-karazany io ka malemy ny rafi-pitsarana ka mahatonga ny kolikoly mianaka izay tsy izy mivadika ho fotsy ny mainty rehefa eo anatreha ny fitsarana ho hiatrany fanazavana. Betsaka loatra ny zavatra kitotoa misy zao amin'ny fahatry feno rivo be iny dalo tratra zao dia voatsadoka lefona dia mandositra izy dia amin'le raha very no ahitana azy fa rehefa toriana izy afaka avy any izy indray no fototra amin'le fokon'olona koa disitra io lasa
tady azo ny rariny satria lazay ny voniny angadin'ombo indray le raha fa tsy ilay satoka lefiny misy zavatra ohatran'izany famoroporonana fitoriana ka misy lalàna mafy tokony ho foronina zany contrepartian'ilay hoe rehefa enjanona ny sazy anankiray de enjanona koa lay sazy mikasika n'lay famoronana fitoriana zay anaovana réciproque na fitoriana setriny de ino matetika no vadika ho kolikoly any anivona fitsarana zany zavatranga ohatran'izany maro be eto Madagasikara amin'ny faritra 2.7 zay iasan'ny fivato. Proof zany rehetra izany fa tena mantra ny malagasy ka mitady ny fomba rehetra ivelomana sy ahitam-bola kely na dia ao anatin'ny fisolokiana aza. Anjarany rehetra no mandinika sy mijery izay olona everiny fa mendrika ho solombavambahoaka mba tsy ho boloko fotsiny ka hifidifidy lalàna tsy ampiheverana tahaka ny lalàna famosirana satria izao ny vokany tsy ampy fanadihadiana lalina ka lasa manakorotana ny fiarahamonina. Mampiasa ny tambazotra tserasera Facebook ny malagasy manodidina ny 3 tapitrisa tamin'ny fiandohan'ny taona 2024 raha nitatra navoaka ny Global Overways Report Madagascar. Tambazotra tserasera mba mpampiasa indrindra maneran-tany. Tokony ho fantatry ny mpampiasa azy anefa fa misy ny lalàna mifeny tambazotra tserasera. Na izany tsy izany dia fantsona anehoana ny demokrasia ity fitaovana iray ity. Natokana ho an'ny andro maneran-tany tsy ampiasana ny Facebook moa androany 24 febroary. Maro ny tsy mahafantatra izany, maro ihany koa nefa ny mahafantatra saingy tsy mampiatra izany akory. Tady baovao ny ando miaratiana sy ny arotanjona. Vao miresaka ternet dia mitonga ao an-tsainy maro ny tambazotra an-tserasera Facebook. Anisan'ny fantsona be mpampiasa indrindra hatramin'ny taona 2024 namorona ny marka Zuckerberg. Fitaovana natao ifaneraserana, izaram-baovao sy ny sisa. Samy manana ny fomba fampiasa ny Facebook anefa ny rehetra, ao ireo mampiasa azy noho ny fianarana, ny resaka fitadiavana asa sy ny manodidina izany, ifankalalana amin'ny olona ihany koa. Mivoana anefa indraindray ny fampiasana azy ka miteraka olana eo amin'ny mpikirakira. Misy zavatra be dia be itao ohatrany resaka tambazotry zavatra ratsy mamofady sy ny tara ireny na anaty message na anaty na eo amin'ny public ny profil. Ny anandray le miconnecta tsy dia tena hoe misy lerany hoe finy inona fa revo misy zavatra important ho jereko dia mijery zary teo anampiasako. Fa eny mety vitako izany raha alina mety tsy connecta mihitsy ary tsy ampiasa Facebook. Nisy fotoana nanao commande en ligne dia efa nanao paiement zany atsasa-bolana nalohako. Rehefa tonga eo amin'ilay fotoana amin'izay zany fanomezana fotoana hoe hakana an'ilay entana tsy hita ilay olona. Ankoatra ireo lafy tsara fantatriny rehetra amin'ny fampiasana Facebook, mitera-doza ho an'ny fiarahamonina tsy eto amin'ny firenena izany raha kaboraraka sy tsy misy fitandremana ny fampiasana azy. Misy mantsy ireo mampiasa ny Facebook entina nilezana vaovao tsy mariny, amoahana dossier sy amoahana fiainana manokan'olona iray entina nimbana azy. Tsy voasivana ny zavatra aseho amin'ity tambazotra tserasera ity raha tsy resaka fotsiny tsika misy zavatra voarara ny lalàna zany ny fanehoana zany hoe tsy mifanaraka amin'ny kolontsaintsika zany nefa voizina be dia be zany eo amin'ity tambazotra tserasera ity ary eo ihany koa zany matetika tsika dia voasoloky ny olona amin'ny alalan'ity tambazotra tserasera ity satria any ambadika ny olona zany any ambadika ny écran no mikirakira vaovao zay tsy fantatsika hoe marina ve le vaovao sa diso hanika lasa voasarinitra ao anaty. Ankoatra ireo voalaza ireo lasa fitaovana goavana fanamaneho hevitra ny Facebook. Ampitany ireo vaovao voaporofo tsara ho fantatry ny rehetra, antopisiana ireo antsoina hoe lanceur d'alerte. Tsy tokony atao fitaovana entina anaovana raha matahora ho an'ireo izay samy maneho hevitra ao anatin'ny cybercriminalité, tokony fanazavana, ka mpihemotra ny firenena eo amin'ny fanajana demokrasia sy ny fahalalana maneho hevitra sy ny teny. Zay mahatonga anahy miteny hoe tokony jerena tsara ny lalàna mifehan'ity tambazotra tserasera ity satria raha ohatra ka misy zavatra tsy mety ataona mpitondra anankiray na tompona ndraiky mpandrakana anankiray zany nefa manana porofo ilay olona manao an'ilay publication amina rantiny zany misy source sûre zany dia mazava ho azy zany fa azo atao tsara zay fa tsy hoe entina andeha ataoko hoe anaovana intimidation an'ilay vaovao marina zany ilay rafitra anankiray izay misahana an'izay resaka cybercriminalité zay ka lasa mampihemotra
an'ilay olona zany a eo ihany koa lasa mampihevitra n'ilay démocratie satria eo no ahafahan'olona maneho hevitra an'izany amin'izay zavatra tsy mety atao finotsampanjakana. Raha ny tarimarika na voakany Global Overviews Report Madagasikara mahatratra amin'ny 5.7 tapitrisa ireo mampiasa internet eto Madagasikara, izany hoe 7.7 ponina tamin'ny volana janoary 2022. 7.8 amin'ireo mampiasa ny tambazotra antserasera, izany hoe manodidina ny 2.7 tapitrisa. Ny Facebook no tena be mpampiasa indrindra, misy mpikambana 3 tapitrisa mahery eto Madagasikara tamin'ny fiandohan'ny taona 2022. Manaraka azy be mpampiasa ny Messenger izany ny Instagram. Raha ity tarimarika ety hatrany, ny tombo 7.3 sy iray ireo mpampiasa internet teo anelanelan'ny taona 2022 sy 2022. Na izany aza, mbola misy malagasy 7.3 tsy mampiasa internet na hors-ligne. Rinandroany 20 febroary moa ny andro maneran-tany tsy ampiasana Facebook. Eo amin'ny vaovao mahakasika ny mety ho toetr'andro kosa indray dia itoy ny rotsak'orana betsaka amin'ny faritra maro manerana ny nosy hatramin'ny Rampitso, raha ny fampitam-baovao navoaka ny sampana mpamantatra ny mety ho toetr'andro. Ankoatr'io, mbola raha masoakaiky ihany koa ny fizotra ilay tangon-drahona ao amin'ny ranomasimbe Indiana. Ando miaratiana sy ny Artanjona. Azo vanatra amin'ny Rampitso ny orampahavaratra ho an'ny avoatany sy ny faritra voany atsinana ny nosy, ho inambarany teknisiany ao anivon'ny meteo. Manatombo ny rotsankorana, mety hahatratra amin'ny 70 mm anatin'ny 420 ora. Izy fitraikany goavana amin'ny andavanandro zany, ka tokony hamely ny rehetra, indrindra amin'ireo faritra na azo fampirimana. Misy araka izany ny fampitandremana amin'ny loko maitso noho ny abetsahana rotsakorana izay atao anatin'ny 420 ora ho avy izay mety misy Ialana tsiny moa ny olana ara-teknika tamin'indry fanadihadiana raha iny fa ho tohizantsika ihany ny fampahalalam-baovao eo amin'ny lafiny fampianarana. Tsy ny tanora irery tsony amin'izao fotoan'izao no liana amin'ny fianarana teny vahiny, fa efa maro ireo efa nasaka nefa mbola miverina mianatra izay teny vahiny izay indray. Ny teny anglisy ny tena mahaliana ny tanora amin'izao fotoan'izao noho izy teny tafiditra ao anatin'ny tenim-pirenena 10 be mpampiasa indrindra maneran-tany. Ho fitsinjovana amin'ny fitadiavana asa any ivelany tena antony mahaliana ny tanora hianatra teny anglisy raha ny fanadihadiana nataony Asina Andriamalala sy Manora Andriamalala. Hiazaka zany tanora amin'izao fotoana izao ny fianarana teny anglisy, indrindra ho an'ireo mpianatra mba ahafahana mitady asa any ivelany Madagasikara aorian'ny fahavitany ny fianarana. Mahatsapa ireo tanora nanaovana fanadihadiana, fa mora kokoa ny mifampiresaka sy mifanerasera amin'ny olona any ivelany mihoatra amin'ny fiteny hafa raha ny fiteny frantsay mananavanana antsika eto Madagasikara. Raha hoana manokana aloha na tonga naliana amin'ilay fianarana teny anglais, za efa hatramin'izay mihitsy ny tia le izy, dia nefa koa le teny anglisy ilaina foana na eo amin'ny sehatry ny asa. Tsara kokoa zany no mahay zavatra, mahay anazy raha ohatra hoe asa zao dia hafa mihitsy zao no mahay an'le mahay teny maromaro toy izay hoe teny anankiray hoe français ihany ve dia hafa mihitsy zany le mba manana karazana fahaizana sa hoe izay. Dia moa mahay teny anglais manokatra opportunité bebe kokoa anao raha indrindra eo amin'ny internationalement zany. Dia izay ny tena nalinana amin'ilay izy. Le teny anglais maromaro ny langue amin'izao, ohatra hoe ny sinoa, ny frantsay, fa naliana le anglais. Raha ho anahy manokana anglais ny safidiako satria izay ny hitako manavanana anahy kokoa zany, dia izay ny safidianako anazy fa tsy manana antony ankoatra izay. Mahatonga na nianatra anglais amin'ny ara-pianarana satria manko hitako fa misokatra internationalement kokoa ianao raha ohatra ka manao anglais satria za manko maniry hianatra any andafy dia hitako hoe misokatra internationalement kokoa raha ohatra ka hoe manao anglais moa zany. Dia io koa moa ny langue internationale voalohany maneran-tany dia mety hoe misokatra kokoa ianao raha hoe hitady asa na hitady fianarana dia izay.
nahatsikatra ny tompon'andraikitra amin'ny fampianarana teny anglisy iray eto andrenivohitra nanaovana fanadadiana fa tsy ny tanora sy ny ankizy irery intsony no liana amin'ny fianarana teny vahiny amin'izao fotoana izao fa maro ireo olon-dehibe efa miasa no miverina mianatra indray. Ny tena hoe anisan'ny antony mahatonga ny mpianatra na ny tanora mianatra teny anglisy amin'izao fotoana izao satria efa haintsika moa zany fa tena miroborobo ny fianarana teny anglisy ankoatra ny teny sinoa izay efa tena maka ny toerany koa teny anglisy ihany koa dia ilaina maneran-tany na amin'ny sehatry ny fianarana na amin'ny sehatry ny asa indrindra eo amin'ny tontolon'ny teknôlôjia moa zany vao manao fikarohana kely fotsiny ianao dia efa amin'ny teny anglisy iny dia izay mahatonga an'ireo tanora mpianatra tsy tanora ihany koa fa misy ary ireo ray aman-dreny manovan'izay fahalalana teny anglisy izay satria hafa ihany koa ny mahay teny anglisy mahay teny vahiny moa zany indrindra ankoatra ny hoe teny frantsay izay efa mahazatra antsika. Tafiditra ao anatin'ireo teny vahiny dimy be mpampiasa indrindra maneran-tany ny fiteny anglisy, iray miliara no mikirakira azy manerana an'izao tontolo izao, manaraka azy ny mandarin, ny hindi, ny espagnol ary ny teny frantsay. Ankoatra ny teny anglisy dia mahalinona ny tanora malagasy ihany koa amin'izao fotoana izao ny fianarana teny sinoa izay manomboka be mpampiasa manerana an'izao tontolo izao. Olona 10 any amin'ny komina ambanivohitra Ambohitrolo Mahitsy no nisitraka fampiofana maimaim-poana fanamboarana savony avy amin'ny antsoky tiako Madagasikara. Solotena avy amin'ireo fokotandroapolotro mandrafitra ny komina ireto mpiofana ireto. Tanjona ho an'ny mpampiofana ny hanomezana asa ireo tantsaha manoloana ny fahasarotan'ny fiainana amin'izao. Rindra Tsariny Tahiry aina. Sehatra iray anisan'ny manomboka mivelatra sy miroborobo amin'izao fotoana izao ny fanamboarana savony. Mihamaro ihany koa ny olona liana amin'ity fiariana vaovao ity. Tsy maintsy manaraka fampiofanana nefa ny olona iray vao afaka misehatra amin'ny fanamboarana savony mba hamaty azy eo amin'ny asany. Anisan'ny manome fampiofanana maimaim-poana amin'izany ny tanora tiako Madagasikara. Mitety fokontany sy komina maro izy ireo mampiofana ny olona ny fotony. Tany amin'ny komina ambanivohitra Ambohitrolo Mahitsy no nisitraka fampiofanana maimaim-poana ny farany herinandro lasa teo. Samy mahatsapa mahazava-dehibe ny fampiofanana toy izao ireo mpisehatra. Nafinaritra ilay sady misy aina mihitsy zany entina anatsarana fiainan'ny olona eto amin'ity komina Ambohitrolo Mahitsy ity ny fanamboarana savony. Ilay izy tsy dia sarotra tsy dia hoe mora fa mora azo raisina satria tena tonga dia pratika mivaingana no nety meselalaina atao anatin'izay zavatra izay. Tena tsapanay mihitsy hoe falo fonay satria ivoatra ny fiainanay afaka fotoana fohy. Ny tombontsoa hitako anatin'izay mahare ny mpianakaviana dia voalohany indrindra aloha dia izao afaka mampianatra ny zanako ao anatin'ny tokantrano, afaka mampianatra ny mpiara-monina afaka mampianatra ny fikambanam-behivavy izay ao anatin'ny sehatra misy ny komina misy anay dia afaka mampianatra izay olona manodidina liana ka tia hianatra ny savony io zahay. Toanay tanora ilay izy amin'izao tsy fananana asa zao dia miasa ho anay sambany vao misy an'izao formation savony zao teto amin'ity komina Ambohitrolo Mahitsy ity sy ho anay tanora. Na tanora na raim-pianakaviana fa indrindra ireo raim-pianakaviana dia samy navitrika avokoa nanatrika ity fampiofanana ity. Tanjona ny hanomezana asa ireo tantsaha any an-toerana fa indrindra hanodinana ireo akora fototra hivadika vola. Ny fahitana ny fahalafosan'ny vidin'entana fampiasa amin'ny andavanandro no antony nanomezana izao fampiofanana izao. Hoe ny PPN amin'izao efa midangana be ny vidin'ny PPN efa lafo dia safidiana manokana hoe savony no nampiofanana ny olona satria lafo ny izy mamoaka vola paosy vola tokony anaovana zavatra dia lany any amin'ny savony dia izay ny hampiofanana satria ny matériel moa eo ihany moa zany ny vidiny dia zaran'ny olona hoe tena aleo mahay dia manamboatra trano tsy voatery hoe ho an'ny ao an-trano ihany fa afaka koa zareo atao vadinasa na koa dia atao asa manokana satria raha manao an'io angia tena mahazo tombo misimisy kokoa dia eo anatin'ny fokotandroapolo dia anisany andray anjara avokoa ary ireo isaky ny fokotandreo indray ireo soloteny isaky ny fokotandreo indray no mampianatra manamboatra savony eny anivon'ny fiarahamonina eny anivon'ny fokotany misy azy avy. Ankoatran'izay moa isy ny tosika ao atao an'ireo mpiofandreo dia ny fanomezana fitaovana sy akora ilaina amin'ny fanamboarana savony. Samba no nisy fampiofanana toy izao tany amin'ny komina ambanivohitra Ambohitrolo Mahitsy ireo mponina. Zava-dehibe nefa ny fanomezana fampiofanana manoloana tsy fisiana asa ankehitriny.
Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray 12 andro aty aoriana afatesan'ilay mpifanandrina voalohany amin'ny Vladimir Poutine nivoaka ny daty anatanterahana ny fandevenana azy. Nampanarosarotra ny fianakaviana ihany koa ny fahazonana ny nofo mangatsiaka ny Alexei Navalny efa ho herinandro tao ty aoriana afatesany vao nomeny manam-pahefana ny reniny ny fatany. Ao Moscou ihany moa ny anatanterahana izay fandevenana izay araky ny fanambarana nataony fianakaviana. Mathieu Princy. Moscou voulait que ses funérailles aient lieu en catimini, mais ce ne sera pas le cas. Ho tanteraina ny zoma ho avy izao ny fandevenana ilay mpanohitra Rosiana Alexei Navalny ary any Moscou ny anatanterahana izany. Raha tsy ahivina dia ny 12 febroary lasa teo ny namony any tany am-ponja ity mpanohitra ny Vladimir Poutine ity. Ny 14 febroary vao nomena andreny ny fatiny. Fangatahana maromaro no nataon'ny fianakaviana vao nahazo ny vatana mangatsiaka ny Alexei Navalny. Raha ny vaovao mivoaka dia efa saika tsy nomeny mpitondra Rosiana ny fianakaviana ny fatiny raha tsy manaiky ny andevenana antsokisoky izany izy ireo. Anisan'ny nahatonga fanehoan-kevitra maro maneran-tany ity fahafatesan'ny mpifanandrina voalohany amin'ny Vladimir Poutine ity. Maro ireo olo-mpanjakana maneran-tany noho ny ampangavy hatrany ny filoham-pirenena Rosiana ho ao ambadika izao famonoana izao. Herinandro taoriana afatesany Alexei Navalny nanambara andreniny sy ny vadiny fa anio ny tolona izay nataony. Ny fandarana ahoana marina sy Global News ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny Redemption no aranao ao aorianan'izao fampahalalam-baovao izao. Mankasitraka anao ny ara-dalana aminay hatramin'ny farany mamefotoana anao ny tenako ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.